araka ny fotoana ny fanomezana tompoklasy tobokovavy tafaraka indraytsika amin'ity takariva ity manolotra ny araba ary asanam-panajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny trangam-piarahamonina izay any mahajanga any amozana aina maromaro sy ny tontolo politika ary any koa ny sehatry ny azakazam-piarako dia no entina aminao amin'ity takariva ity santionandreo manasanao anaraka ny fampalalam-baovao araka nefa nambara teo 17 ny volana May 2770 13 May 14 2 taona katroka androany ny sin'ny tolona voalohany teo amin'ny kianjany 13 May teo mbola mahalfo ireo taranaka faramandimby aty aoriana tsy mahalala ny zava-mitranga inona marina ary moa ny zava-mitranga tamin'izany fotoan'izany valiana amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay. Ny fitakin'ny mpianatra ho mpitsabo teny amin'ny faculté de médecine Bevelantanana no nipoirany tolona 17 May 2770. Fitakiana ho an'ny fitovian-jo samy mpianatra ary namafisin'ny taritolona maître Wilira Zafinjatovo fa tolona ho an'ny tombotsoa mpianatra ary tsy misy loko politika nisy teny am-piandohany. Tolon'ny mpianatra tao médecine Bevelantanana izay no heverina hoe dokotera ambany satria lefaka ambany vohatra. Raha oharina amin'ilay faculté de médecine ireo dokotera tena katso izay hoe ho any ambony vohatra. Izay zany misy tsy fitovizana dia tolona anankiray nahatonga ny tolona tao mpianatra tamin'izay. Manao antenio zany le faharenim-piainan'ireo mpianatra tao amin'ny Bevelantanana io zany ambany dia ambany mihitsy dia fanampy sy miaraka tao daholo zany izay tolona izay. Io zany no niarahan'ny mpianatra rehetrrehetra tamin'izay fotoana izay satria izay avy any amin'ny université teny Ankatso zany nifandray tendro tamin'ny Bevelantanana dia niaraka izay dia nanomboka teo zany le tolon'ny mpianatra rehetrrehetra. Nandeha moa zay zavatra hoe dia rehefa nandefa tany misy lava izay ny mpianatra dia tolona teto ny toy dia ny teo Bevelantanana teto amin'ny hôtel de ville nisy le fampitifirana tsy fampitifirana fa fitifirana famonoana le mpianatra izay mitolona teo. Zay zany napetraka ny hoe 13 mai 72 satria 13 mai 72 tamin'ny fotoana io. Olona manodidina ny 70 no namoy ainy tamin'io andron'ny 17 May 2770 io. Mivadika ho fitakiana politika ny tolona tao aorian'ny daty io. Tena avy any Slavy izay tamin'ny fotoana io dia voatery tsy maintsy miresaka sy nanao fitakiana politika noho ny fampidirana politika ny tolona izay nataonay dia nahatonga anay nitahaky hoe alao arodana ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay nahatonga ny gouvernement tamreny io nongany zany ka nanjary misy politika ilay izy ka raha ohatra misy fiatraikany amin'izao fotoana izao ny tolona tamin'izany raha ohatra jerevana avy aty dia hoe niemotra ny firenena satria raha nanantena zavatra tsaratsara koa zay zany dia tsy zay ny zavatra nisy satria tamin'izany fotoana zany aza adino fa ny kapoakambary dia afaka nihinana vary normal tsotra dodolo vahoaka tsy ny fitaraina na henana vary na ny zavatra hafa fa misy ainany dia atonony tsara. Nampatsahivy Rajarzafy filôzofy no sady mpanao gazety zokiolona fa maromaro ireo fiovana nateraky ny tolona 17 May 2770 teto amin'ny firenena. Anisan'ireny ny fitombon'ny isan'ny gazety. Atika mpanao gazety tamin'izao fotoana tena nalala ny gazety dia gazety mikombotra misy gazety mivoaka misy gazety teny mera lehibe be izy satria le izy ange tsy tolon'ny université tolon'ny mivoaka ty mitaziny le tao koa ary torofony zany zavatra anisan'ny zany le mivily metapona dia niranga maratso dia hoe atao ray volana amin'izay ny piasy vakasy ny piasy congé ny piasy. Tsy nataon'ny mpitolona tamin'ny 2770 nandalo fotsiny daty androany. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjany 13 May Analakely nataon'ny maître Wilira Zafinjatovo sy ny namany ary narahana famelabearankevitra teny amin'ny Bon Accueil Ambatonakanga.